Nafanadiana resaka tsy fandripahalimana tato ato zay satria nahitana von'olona mahatsiravina foana na ny andrenivohitra izany na ny tany ambanivohitra tany ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miaraba hono namantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka sy tabaka an'ity chaîne ity tendako amin'ity androandroany ity araka n'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika resaka tsy fandripahalimana no tena iomparantsika atao anatin'ity vidéo ity fa mialohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Équivalence administrative des titres et des diplômes. Ny tarina ho roa taona ny fepotona manankery ny équivalence administrative des titres et des diplômes araka ny teny mitana laharana 3,7 tsipika MTFOP tsipika SG tamin'ny 12 novambra 2024 izay nivoaka teo anivon'ny ministeran'ny asa sy fampananan'asa ary ny asa-panjakana. Azo ampiasaina mandritra ny roa taona araka izany ny équivalence izay nalain'olona iray mila n'izany tao amin'ny FOP raha toa ka hery taona ihany izany teo aloha dia lany daty avy hatrany. Sambava indray tokony ho tamin'ny 120 alina noho ny resitra ny efitrano préscolaire ao amin'ny EPP Antanifotsy, Cisco Sambava, Draine Sava ary tsy mbola fantatra izay nandory ity efitrano ity amin'izao fotoana izao dia mbola eo am-pikarohana izay navandoza tao anatin'izao raharaha fandorana efitrano fianarana iray tao amin'ny EPP Antanifotsy izao ny any Sambava any amin'izao ankehitriny izao. Fiara nifoka mpianatra teny Tsarasotra voamariny teo anivon'ny polisy-pirenena taorian'ny fanadihadiana sy fizahana natao fa mamo ny mpamily an'ilay fiara izay nifoka mpianatra teny Tsarasotra teo ankaiky ny fiantsonan'ny bus 120 eo Soavomasoandro tokony ho tamin'ny 10:00 moa no nitranga ity loza ity. Mpianatra miisa 5 no nihiaram-boina tamin'izany. Raha ny fanampanazavana avy amin'ny polisy-pirenena dia efa any amin'ny hôpitaly Agera ireo ankizy ireo amin'izao fotoana izao fa notazomina nanaovana fanadihadiana kosa ilay mpamily an'ity fiara izay navandoza ity. Ambohibato Ambohimanambola indray nirefidrefitra indroa ny basy teny Ambohibato Ambohimanambola tokony ho tamin'ny 7 latsaka alina tany hoany. Nikoropaka nivoaka ny manodidina lehilahy iray efa mitsirara tamin'ny tany sy mihosodra no hitan'izy ireo tamin'izany fotoana izany. Fantatra fa mitondra taxi moto avy any andrenivohitra io maty izay nisy namono io raha ny fanazavana hatrany ary lasa nireo olon-dratsy tamin'izany ny moto izay noentiny. 10 minitra taorian'ny tranga vao nahazo antso ny zandary avy ao amin'ny poste avancé Ambohimanambola saingy misokatra hatrany ny fanadihadiana mikasika ity tranga ity. Fantatra fa avy nisotry ity lehilahy izay lasibatry ity rehefa nantsoina ny fianakaviany. Fanao n'ireo olon-dratsy izay mpanendaka sy mpangalatra moto ny mody mandeha amina toerana lavitra sy mangina hahafahana manao ny asa ratsiny. Mila malina hatrany araka izany ireo mpitondra taxi moto indrindra fa ny amin'ny andro alina sady manorana amin'izao fotoana izao dia aleo ihany misoroka toy izay mitsabo eo anatrehan'izay asa ratsy isan-karazany izay. Mahavavy Ambilobe rohetseriary ny saran'ny fampitana fiara amin'izao fotoana izao. Lakana roa izay mitambatra no hitondrana ny fiara miampita any renirano Mahavavy Ambilobe ary mandeha tongotra eny amin'ny tetezana kosa ny mpandeha amin'izao fotoana izao. Tetezana izay efa nisokafana ho an'ny mpandeha tongotra saingy mbola tsy azon'ny fiara aleha mandrapavita ny fanamboarana ny sakana fiarovana ny morona na ny garde grève sy ny fanamboarana ny fidirana eo amin'ny tetezana na ny aménagement accès araka ny nambarany ireo anivon'ny ministeran'ny asa vaventy hatrany. Toamasina indray tranomay teny Antsiranapasika parcelle 410 tsipika 20 izay tamin'ity herinandro ity hatrany. Tsy mbola fantatra mazava izay antony nahatonga ny firehetana ary ny antson'ny mpamonjy voina moa izy ireo tao anatin'izay firehetana izay hatrany. Ambihivy commune Soavina mpivady lehilahy 20 taona sy vehivavy 13 taona izay niaraka tamin'ny zaza mirahalahy izay 3 taona sy 3 volana no niara-maty vokatry ny fiontsahan'ny tany tao amin'ny fokontany Ambivy commune Soavina district Antananarivo Atsimondrano tamin'ity herinandro ity hatrany. Tokony tamin'ny 120 alina sasany tany hoany izy ireo no nitrangany ity loza ity. Ny firodanan'ny tamboho izay nenjera tamina trano no nahafaty azy efatra mianaka ireto.
na dia efa nifanampy aza ny mpiaramonina tamin'izao vona izao a tsy avitra ny ainy izy efatra noho ny tsy fampitaovana teo ampelantanan'ireo manodidina ary tara fahatongavana ihany koa mo ny mpamonjy voina tamin'izao a loza izay niseho zao hatrany. Vohibato indray maty niara-ny fitsaram-bahoaka tamin'ny alakamisy ny rangahy iray izay nilaza fa mpandatsaka sy mpivarotra odivaratra tao Vohibato tao. Betsaka loatra ny olona maty nivaratra tato anatin'ity volana iray ity izay efa tsy latsaky ny 10 ary samponina ao Vohibato avokoa ireo izay niharan'izany filatsaham-baratra izany. Niarana tezeram-bahoaka arak'izany ilay rangahy nilaza azy fa mahay mandatsa baratra io ka nidoran'olona tao Ambato Mitsivalana. Midika izany fa tena tsy mandefitra amin'ireo izay etretin'izy ireo manao ratsy nimponina amin'iny toeran'iny amin'izao fotoana izao, indrindra fa noho ny fitsokan'izay olona maro maty vokatry ny varatra latsaka amin'olona izay. Raha fahafatesany Tady sy Alifara raha toa ka tokony niakatra fitsarana tamin'ity herinandro ity dia nahemitra ho 9 febroary 2024 indray ny fitsarana ilay raharaha mahakasika ny fahafatesany Tady sy Alifara raha nambarany teo anivon'ny fitsarana hatrany. Tsy tonga teny amin'ny fitsarana ilay mpamily fiara izay nandona ka nahafaty azy roa lahy ireo. Ny alina 20 janoary 2024 lasa teo mo no nitranga ity loza ity. I Tady sy Alifara izay tsy hivina fa mpiara-miasa tao amin'ny fianakaviam-beny Cool TV. Tsy afa-po tamin'ny didy izay navoaka ny fitsarana tamin'ny voalohany ireo fianakaviana izay nazony ilay mpamily fiara sazy miantona heritona ka izao nampiakatra ny raharaha izao indray. Andrasana arak'izany no mety ho tohiny ity raharaha ity. Asa raha ho afabela ihany ilaina vandoza, asa raha ahazo sazy izay sahaza azy ihany koa eo anatrehan'izany rehetra izany. Tranga mampalahelo hatrany any amin'ny distrikany Mahanoro iny. Vehivavy iray 13 taona izay mpampianatry ny Frama no maty nisy namono tamin'ny fomba feno bibina tany Antenimay, Fokotany, Marovato, commune Ambanivohitry ny Masomeloka, distrikany Mahanoro tamin'ny alakamisy 4 desambra 2024 raha ny fahitana ny razana dia folaka ny tanany izay feno ratra ny lohany ary mbola nahitana vola 7,7 alina ihany koa ny tany aminy. Mpampianatra monina ao Sahorana, commune Ambanivohitry ny Ambodirina, distrikany Mahanoro izy tia ary namelaka amboty 3 be izao. Efa tonga nanao ny fizahana ny razana ny zandary tany an-toerana tany mba ahafantarana inona tokoa no tena tao ambadika an'izay famonona tamin'ny fomba feno bibina izay. Tena fa nivadika biby ny olombelona amin'izao fotoana izao ary tena efa sarotra ny atokolona ka aleo malina lalandava eo anatrehan'izany rehetra izany. Izay no masaka azona rozy tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaotra tsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny videontsika ary tsara voatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tabaka ny video zay rehefa nahita isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.